Tsy marina velively ny fanambarana fifaneken'ny Papa François ny fanambadiana ara-panjakana eo amin'ny olona mitovy fananahana hoy nambaran'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana filohan'ny fivondronam-ben'ny evêka androany alatsinainy. Izany fanambarana izany dia ho fampitoniana ireo mpino kristiana amin'ny rorosany atao aorian'ny fanambarana nataon'ny Papa tao anatin'ilay horonan-tsary fanadidina iray izay nivoaka tany Roma tamin'ny faha 20 ny volana Oktobra lasa teo, izay hitana azy milaza fa mananjohanana fianakaviana ireo olona mitovy fananahana. Raha ny fanazavana nentin'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana dia sombiny tamin'ny resadresaka nataon'ny Papa efa vola 12 volana lasa no natambatambatra atao amin'ity horonan-tsary fanadidina ity mba hampitenenana ny Papa teny izay tsy nolazainy akory. Miantso ireo mpino ho mailo sy ho tony manoloana ny toe-drano izany ity mpitondra fiangonana ity ary manamafy fa mbola tsy miova ny hevitry ny fiangonana katolika mahakasika ny fanambadiana lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Naomby ny ezaka hoy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy raha ny tsary avy amin'izana volana dia vao marina fa tsy nisy afo niainga mihitsy tao anatin'ny valanjavaboaharin'Ankarafantsika nanomboka tamin'ny volana Jona ka hatramin'ny volana Oktobra. No marian'ny ministera fa ezaka maro no natao niarahana tamin'ireo mponina teny fotony sy ireo tompon'andraikitra eny amin'ny faritra sy ny mpitarika ara-drazana no anisan'ny nahazoana izao vokatra tsara izao. Io ihany koa ny fanabeazana niarahana tamin'ireo tanora mpilasaka sitrapo sy ny fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompon'andraikitra ny ala. Na izany aza nefa dia ilaina hatrany ny mitandrina ny mba tsy hisian'ny afo miainga ety ivelan'ny valanjavaboahary arovana mba hampaharitra ny vokatra efa azo. 7 alina sy iray hetsy ny velaran'ny valanjavaboaharin'Ankarafantsika ary ny Madagascar National Park no mitantana azy. Mpiasam-panjakana matotoa no iantsoana ireo olona mandray karama isam-bolana avy amin'ny fanjakana nefa tsy miasa akory. Raha tapahana ny famezana karama ireo olona izay tsy miasa ireo akory dia mety tsy hivoahana vola hatramin'ny 700 sy ray alina tapitrisa Ariary ny kitapom-bolam-panjakana hoy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Hatreto aloha dia mpiasam-panjakana matotoa 1,900 no efa tapaka karama amin'ity volana ity. Raha ny vola azy dia tsy vitany hoe tapahana karama ireto mpiasam-panjakana ireto fa mbola hiakatra filan-kevitry ny fitsipifezana ihany koa ka mety efara amin'ny fitakiana amin'izy ireo ny volany raisiny tsy amin'ny antony raha toa ka vo tena voaporofo fa tsy ara-dalàna nandresan'ireo mpiasa ireo izany karama izany. Raha toa anefa ka manamarina ny fandraisan'ny karama ireto mpiasa voalaza matoa ireto dia milaza ny amberina ny karama efa notapahiny ny fitondram-panjakana.